Faly miarabantsika tsirairay avy indray tratra ty zoma fa 5 volana marsa ity velo mpisaoran'Andriamanitra trany isika satria matoa isika mbola eto anio dia fitiavany zany, fitiavany azy, fitiavanao mba ho voavonjy amin'ny fahafenoana isika ka azo tombo indrindra amin'ny fanjakany. Matiantoka indrindra isika raha miezaka amin'ny fanompoana an'Andriamanitra manaraka nefa tsy anisan'ny mandova ny fanjakan'ny lanitra. Ny riko indrindra aminao dia hitombo finoana amin'ny tompo ianao ka tsy salasala ny amin'ny lalana izay andehanantsika ankehitriny fa toka hatramin'ny farany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina io dia hivavaka isika. Iranay tsara misy an-danitra mbola velom-pisaoranao izay noho ny amin'ny fitahianao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao ihany koa izay mamelombelo amin'ny fanahinay ary manoro hevitra anay mandrakariva mba tsy hahavery anay. Dia foazo ny fomam-panahinay handray ny teninao amin'ity maraina ity. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny zana-tsipika ny fahafatesana. Nalaina amin'ny Deutéronomie 2:7-20 manao hoe engany ka enjy izy mba halala izao ka hafantatra izay ho farany. Amen. Sitraky ny tompony mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Tahaka ny fiantrany iray ny zanany no fiantrany Jehovah izay matahotra azy fa izay mahalala ny toetrantsika dia izy aka mahatsiaro fa vovoka isika. Fantany ny fonao, fantany ny foko satria voavaky ny tsy ambaratelo rehetra ny fanahy. Fantany ny farany hatramin'ny voalohany. Maro ny efa odimandy ka tory mialohany hahatongavan'ny fotoam-pitsapana mahamay amin'ny fotoan-tsarotra izay ho tonga eto amin'izao tontolo izao. Raha i Jesosy ilay mpanavitra an'izao tontolo izao aza ny vavaka hoe raiko, raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapokany eny atao fa ny anao manao ahoana ny tokony hiantorahan'ny olombelona mety maty amin'ny fahenjena sy ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manam-potoana riny isika, tsy fantatsika ny hafaingan'ny fotoana hanindronan'ny fahafatesana ny fontsika amin'ny zana-tsipikany. Tsy fantatsika ny hafangainan'ny fotoana izay hiantsonantsika handao an'izao tontolo izao sy ny tombotsoany rehetra. Mivelatra eo anoloantsika ny mandrakizay. Efa hosokafana ny rindrin-damba izay mampisaraka antsika amin'izany. Fotoana fohy sisa dia ivoaka ny didy ho an'ireo izay isaina ho anisan'ny velona ankehitriny manao hoe izay manao ny tsy marina aoka hozy izy mba hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Fanontaniana mipetraka aminao dia hoe voahomana ve ianao? Moa ve efa mandray an'Andriamanitra isika ilay mpifeny lanitra, ilay mpanome lalàna rehefa mifandray amin'i Jesosy Kristy izay nalefany teto amin'izao tontolo izao ho solotenany ve isika? Rehefa mifarana ny asantsika tamin'ny androm-piainantsika, moa ve isika afaka hiteny tahaka ny nataon'i Kristy ilay ohatra ho antsika manao hoe izaho efa nankalaza anao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao anahy, hataoko, nasehoko tamin'ny olona ny anaranao. Ny anjelan'i Jehovah dia manao izay hanentonany antsika hiala amin'izao sy ny zavatry ny tany. Aza vela ho zava-poana ny asa ataon'izy ireo. Aoka hifantoka ho amin'ny mandrakizay ny fisainantsika ka hanapaharetana isika. Ary raha tsy ary fa manana mission manokana eo amin'ny tontolo rehetra misy antsika. Dia ny ririko dia akasika anao izany teny izany. Aoka ho tsapa mandrakariva fa fohy dia fohy ny fotoana anantsika ka hoy ny ten'Andriamanitra hoe araraoty izay azo avanaovansoa, fa fohy tokoa ny fotoana ianantsika ary aoka hanehoana ny voninahitra ny zavatra rehetra. Amen. Vavaka isika. Rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Irinay tokoa mba ho foazonao ny tsirairay avy hahatsapa fa voafetra
na ny fiainana ankehitriny. Tsy fantatray firy taona sisa, firy volana sisa no iainanay, tianay mba ho vavonjy indrindra izay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Ampio izahay mba ho eo aminao, ampio izahay hatsapa ny fitiavanao, ampio ihany koa izahay mba handrombaka ny fahasoavanao. Aminaran'i Jesosy, amen.